Ivadika vaovao hafa isika rany faina ambin'ny folo ny volana May lasa teo no nodimandry tany Paris ny pasteur Andriamanjato Richard dia Androany kosa no nigadina teto Madagasikara ny vatana mangatsiakany. Ny akon'izay no entina amintsika eto anatin'ity fanadihadihana manaraka irana amin'ny volana vavy sy tsiry docteur ity. Ny atoandro teo tokony tany amin'ny manodidina amin'ny 12 ora no nigadina teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidina nitondra ny vata mangatsiakany reverend docteur Andriamanjato Richard Mahitsison be ny tanàna Antananarivo voalohany taoriana amin'ny fahaleovan-tena ary filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha. Ny lohan'ny itondrana azy izany teny amin'ny FJKM Mambotately endrasana azy noho ny maha-akademisianina dia nandalo tao amin'ny akademia pirenena Tsimbazaza ny vatana mangatsiakany reverend docteur Andriamanjato Richard Mahitsison. Avy eo dia nandalo tao amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza. Ary nisy ny fanomezam-boninahitra manokana nataon'ny parlementaire CT ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha. Ka anisan'ny nanome voninahitra tamin'ny fandalovan'ny vata mangatsiakany reverend docteur Andriamanjato Richard Mahitsison ny filohan'ny CT Mamirakoto Arvelo notron'ny mpikambana amin'ny biro maharitra ary ny parlementaire niaraka tamin'ny mpandraharaha eo nivon'ny kongresin'ny tetezamita. Nisy olo-tena ireto farany izay nilaza fa namela mamy sy tantara teo anivon'ny antenimieram-pirenena Andriamanjato Richard Mahitsison izay filoha nitarika izany tany amin'ny taona 20. Dia malahelo tokoa aloha izahay mpiasa satria dia nafinaritra ny fiara-miasa taminy any. Misy izany mbola nin'Andriamanitra izay ny azoko lazaina. Nanao soa izy any manampy izy rehefa misy olana zany aminay. Ny fahafantarako ny pasteur Andriamanjato aloha zany tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny tato dia olona sarika. Rehefa mandalo couloir dia miaraba ny olona rehetrarehetra izy, izay ny atadiavako azy. Ny atadiavako azy koa tsy manasarotra maka audience amin'iny fa raisiny dodolo izay mangataka dia raisiny, izay mangataka dia raisiny fa tsy mba be protocole be mangataka audience amin'ny fihaonana aminy. Izay ny isan'ny tena atadiavako azy. Ary anisan'ny atadiavako azy koa rehefa mitarika fivoriana iny efa anisan'ny navita tantara tato amin'ny antenimieram-pirenena teny hoe tsy mahongana ara ianareo reo tamin'izany fotoana ary tena tsy voahongana tokoa izy tamin'izany fotoana. Pasteur anisan'ny navita an'izany tao ary hainy tsara ny mitondra solombavam-bahoaka ary ny gazety tamin'izany fotoana izany tadidiko ny teny hoe ho tsara tantana ny antenimieram-pirenena mandram-pialana aloha dia tsara tantana tato. Avy eo dia nivantana teny amin'ny FJKM Mambotately izay nitandrema ny vata mangatsiakany. Toerana izay ahafahan'ny rehetra mitsapa alahelo ny fianakavian'ny reverend docteur Andriamanjato Richard. Anisan'ny efa nandalo teny toerana ny atoandro teo ny filoha avy eo anivon'ny fiatsidinan'ny tetezamita. Mariana fa ny alahady ho avy izao no hanaovana fitaovam-pivavahana fanaovam-beloma ny reverend docteur Andriamanjato Richard eny amin'ny FJKM Mambotately alohan'ny ametrahana azy eny fasan-drazany eny Andriamanjandry Ambohidratrimo.